fa eo amin'ny tontolon'ny fiaraha-miasa sy fifandraisana amin'ny avy any ivelany kosa dia nitontosaina tamin'ity androany ity ny fankalazana ny fahafito amin'ny telopolo sy roanjato taona nahazoan'ny Etazonia ny fahaleovantena izay natao tetsy amin'ny masoivoho Amerikana tetsy Andranomena. Vahiny sy olo-manakanja maro moa no voaasa nanatrika ny lanonana teny an-toerana. Ny maha-Amerikana antsika dia ny fijoroantsika hiaro foto-kevitra iray milaza fa mitovy isika rehetra. Izany hevitra izany mbola mibaiko antsika ary manosika antsika hitondra ny fanilo sarobidin'ny fahafahana ho any amin'ny avy mbola tsy fantatra. Isan'ny tenin'ny filoha Obama izany novakiana nandritra fankalazana ny fahafito amin'ny telopolo sy roanjato taona nahazoan'ny Etazonia ny fahaleovantena ny tetsy Andranomena. Izany teny izany dia ahafantarana tsara ireo soatoavina no indraindrain'ny Etazonia hatramin'ny fironany tamin'ny taona 1770. Anisan'izany ny fekinana amin'ny tanjaky ny demokrasia sy ny lamima demokratika, fekinana amin'ireo zon'olombelona fototra ary fekinana amin'ny fitoviany rehetra manoloana ny lalàna. Ankoatra ny tenin'ny filoha Amerikana Barack Obama izay nivakiana teto, dia nisy ihany koa ny fanamariana vitsivitsy nataon'ny andriamatoa Amerikana, mpiandraikitra raha Amerikana nandritra ity fankalazana ity. Toy ireo mpiara-miombonantoka hafa rehetra ao anatin'ny groupe de contact international ao an'i Madagasikara, ny tanjon'ny Etazonia dia nitsara ny olana ara-politika sy ara-toe-karena nanjaka teto amin'ny firenena hatramin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2004. Ny any lalana ivoana amin'izany dia ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary mangarahara araka ny vinavina ao amin'ny tondrozotra toanan'ny sadek. Faharoa, raha tiana omby fifidianana, ankoatra ny fanomanana ara-teknika dia tokony hisy tontolo ara-politika ahitana fanajana ny fahalalan'ny faneho-kevitra sy famorina olona, ahitana mpanao gazety afaka mampita vaovao ka tsy atahotra sazy, ary ahitana manam-pahefana manabevoho ny zon'olombelona sy ny fanjakana tsara tantana. Diso ara-politika miverina lava eto Madagasikara dia matetika vokatry ny fifidianana tsy eken'ireo mpandray anjara misongadina nefa nahatsapa voahilikilika tao anatin'izany. Noho izany dia toanan'ny Etazonia ny rafy fifidianana izay manaiky ny fandraisan-jara izay porotsaka ao fidiana rehetra, mahafeno ara-dalàna sy ara-drariny, ny fepetra taky ny lalàna manan-kery eto Madagasikara ary mifanaraka amin'ny votoantiny sy ny hevitra nandrafetana ny tondrozotra toanan'ny sadek. No amafisin'ny firenena Amerikana hatrany ihany koa fa vonona ny hitondra fanampiana mivantana mihoatra noho ny firenen-kafa ho an'ny Madagasikara amin'ny firenena Amerikana, ary izany dia ho tanterahana amin'ny alalan'ny fanamafisana orana ny fanjarian-tsakafo. Ny vina dia ny hitondra fahombiazana sy fandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy. Vahiny sy olo-manakanja maro ny tonga nanotrina ny lanonana fankalazana ny tsingerin-taona nahazoan'ny Amerikana ny fahaleovantenany izay nitanterahana teto Andranomena ity.